Ahina ho tafiakatra hatramin'ny tapitriso ireo olona voan'ny tsy fanjariana ara-tsakafo amin'ny tapany Atsimo ny Nosy ny volana Martsa 2024 raha fanadihadiana nataona ny sampandrarahany firenena mikambana momba ny sakafo. Maika araka izany ny fanavotana ka antony nanokana ny gouvernement tany États-Unis famatsim-bola fanampiny ho an'ny Madagasikara. Isy apahany ho ampiasaina amin'ny amehana, eo ihany koa no atao hanohanana ireo fandaharana asa entina miatrika ny ahitana mivezimbezina mahazo antsika. And today we are here to announce an addition. Ambaranay anio ary fanolotra vola mitetina $20 fanampiny ho an'ny fanjarian-tsakafo izahay. Akoatra ilay iraika amin'ny $700 izay anatin'ny fifanarahana ho fanampina ny fampandrosoana mandritra ny 5 taona iarahana miasa amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Aparitaka amin'ny alalan'ny sampandraran'ny firenena mikambana momba ny sakafo ny ankamaroan'io vola fanampiana io. To the people of Madagascar. Endrika fanampiana ihany koa manoloana ny ady any Ukraine mahavoakasika ny firenena maneran-tany ary indrindra i Madagasikara izy iny raha ny fanazavana ihany. Ny fiakaran'ny vidim-piainana maneran-tany izay ahina hanosika olona mahery 400 tapitrisa anatin'ny fahantrana sy tsy fanjarian-tsakafo amin'ny taona ho avy. And this funding comes specifically Ity famatsim-bola ity dia tafiditra ao anatin'ny fanampiana omeny gouvernement amerikana maneran-tany manoloana ny fiantraikan'ny fananiam-bohitra tsy misy antony sy tsy ara-drariny ataon'ny Rosia ny Ukraine. Io fifandonana io izay efa naharitra enim-bolana izao dia nanakorotana ny tsena maneran-tany amin'ny sakafo, ny zezika ary ny solika. Tsy azo tsinotsoniavina izany satria 300 isanjato ny fanondranana varim-bazaha maneran-tany dia Ukraine sy Rosia no mamokatra azy. Ukraine ihany koa no mpamaty sakafo lehibe indrindra ny sampandraran'ny firenena mikambana momba ny sakafo izay iray amin'ireo mpamaty sakafo lehibe indrindra eto Madagasikara. are reliant on Ukrainian. Tsy misy tampona ny fangatahana manokana fa fifampitohizan'ny fiarah-miasa ny fanampiana. I Madagasikara izay mitazona ny tsy fiandaniana manoloana ny ady misy eo amin'ny Rosia sy Ukraine ary nahafaly ny Amerikanina nefa nitondra antsika fanazavana sy antsipirian'ny momba izay safidy izay raha ny fanambarana hatrany.